Ideranao ny firenen'Andriamanitra eny ideranao ny firenena rehetra. Salamo 119:13. Ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika amin'ny teny ity fa tokony hiseho eo amin'ny fiainantsika ny fitiavan'Andriamanitra, ka hitarika antsika hidera azy ampihely ny fifaliana araka ny voalazan'ny Salamo 119:7. Rehefa velomin'ny fanahy-masina ihany koa isika dia hita taratra amin'ny toetrantsika sy ny fihetsika asehontsika, ny teny lazaintsika rehetra, ny fiadanana sy ny hafaliana avy ao amin'ny Kristy. Koa zava-dehibe ny fiarahana amin'ny fanahy-masina, zava-dehibe ny fiainana miaraka amin'ny fanahy-masina, koa aoka angataka izany isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainantsika isika, ka hahatonga antsika ho fitaovana mahomby eo am-pelantanan'Andriamanitra ho amin'ny asany, ary hatsapahantsika ihany koa ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ary anisan'ny tombontsoa ihany koa ity anankiray ity hoe lasa fitahiana ho an'ny hafa ianao rehefa miaraka amin'ny fanahy-masina. Izany hoe ny fiainana feno fiderana sy fankasitrahana dia mampanakaiky antsika tsirairay avy amin'ny lanitra ary mampiseho ny voninahitr'Andriamanitra eto an-tany. Izany hoe tokony hiseho amin'ny fiainana ny fitiavan'Andriamanitra. Tokony hiseho eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainantsika izany fitiavan'Andriamanitra izany. Ny fanahy-masina no mamelombelona ny fontsika, ka tokony hangatantsika isan'andro isan'andro io fanahy-masina io, ary mila azontsika antoka isan'andro isan'andro fa ao amintsika ny fanahy-masina. Io ilay lazain'i Jesosy hoe andefa ny mpananatra dia ny fanahy-masina. Ny fanahy-masina dia mampahery antsika, mitari-dalana antsika, mampianatra antsika, ka tokony hangatantsika isan'andro isan'andro ihany koa izany fanahy-masina izany. Eo ihany koa hoe ny fifaliana sy ny fiadanana dia hita amin'ny toetra sy ny fihetsika. Tokony hiseho izany eo amin'ny toetra sy ny fihetsika ary ny fitenitsika izany fifaliana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra izany. Ny fiderana dia manakaiky antsika amin'Andriamanitra. Io fiderana io izany dia tokony ataontsika lohalaharana mandrakariva, midera an'Andriamanitra, mankasitraka ny fitantanan'Andriamanitra, ankasitrahana izay omen'Andriamanitra, satria izany no mampanakaiky antsika amin'Andriamanitra. Ny fiainana kristiana ihany koa dia tokony ho fitahiana ho an'ny hafa. Rehefa maneho fahatsaram-po isika, rehefa miseho ny maha-kristianina antsika amin'ny tontolo izay misy antsika, ao amin'ny toeram-piasana izay misy anao, any an-tokantrano izay misy anao, dia lasa fitahiana ho an'ny hafa ianao ao anatin'izany zavatra izany. Noho izany, ny fiainako, ny fiainanao, ny fiainantsika dia tokony ho taratra velona amin'ny fitiavan'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fiderana sy ny fiainana feno fifaliana, dia manome voninahitra an'Andriamanitra isika ary manintona ny hafa hanantona an'Andriamanitra. Raha lasan'ny abavy malala, aoka isika hianatra hidera an'Andriamanitra isan'andro isan'andro amin'ny fiteny, amin'ny fihetsika, amin'ny fiainantsika iray manontolo mihitsy. Aseho amin'ny hafa ny fifaliana sy ny fitiavana izay fitiavan'Andriamanitra ao anatintsika, mba ho tonga fahazavana sy fitahiana ho amin'ny manodidina antsika isika. Tadio fa araka ny teny Jesosy hoe ianao, izaho, isika ny fahazavana izao tontolo izao. Koa aoka tsy hanao ambanin-javatra ny lesona izay voaray androany antsika tsirairay avy, ary ny tenin'Andriamanitra izay voarainy tsy hiverina any aminazy raha tsy mahavita ny asany amiko sy aminao. Andao apetratsika eo am-pelantanan'Andriamanitra indray ny lesona izay voaray sy ny tontolo andro izay ho diavintsika amin'ity anio ity. Andriamanitra, Rainay izay any an-danitra ianao, ho amasinina ny eny anaranao. Ankehitriny dia meteza hamendra fo, hamela ny elokay tsirairay avy. Aoka ho azonay antoka fa vita fihavanana aminao izahay, satria sitrakay ny miaraka aminao. Omeo anay mandrakariva ny fanahy-masonao, ary izany fanahy-masonao izany no hampahery anay, hananatra anay, hitari-dalana anay, ary ny fiainanay dia tokony ahitana taratra ny fitiavanao mandrakariva. Ka ny fiainanay dia ho vavolombelon'ny fitiavanao Jesosy Kristy, ary izany fitiavanao izany
izay miseho amin'ny alalan'ny fihetsika fiteny fanaonay dia mba hitona ny hafa ihany koa atahotra anao ary anara-dia anao. Koa ampiasao izahay ho fitaovana mahomby eo ampelantananao Jesosy malala. Dia mitahiny ankonana tsiraray avy, ny fianakaviana tsiraray avy, ny mpanaraka izao fandarana izao, aoka ny tsiraray avy ahita fity aminao, arovy amin'ny ratsy, ary indrindrandrindra ny lesona izay voaray tamin'ny tean'io ity dia ho tonga zava-misy eo amin'ny fiainan'ny tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonona sy angatana ny vavaka. Amen.